ny ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ny fifidianana ihany koa moa dia nilaza fa nizotra tanteraka tao anatin'ny fitoniana sy filaminana ny fifidianana izay nitanterana tamin'ny zoma teo tamin'ny ankapobeny marahantsika ny tatitra nataon'izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia nizotra tao anatin'ny fitoniana sy filaminana ny fifidianana fiodinana faharoa natambatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitotosaina ny 20 Desambra lasa teo. Ny ray hevitra avokoa ireo mpanaramaso iraisam-pirenena raha samy nanao fanambarana nikasika izany omaly alahady. Isan'izany ny ESA sy ny Centre Carter izay nanao tatitra vonjimaiky ny fijerin'ny fizotry ny fifidianana omaly tetsy amin'ny Hôtel du Louvre ety Antaninarenina. Ankoatr'izay dia nanampy ny SADC fa tokony hiandry ny fanisam-bato sy ny valim-pifidianana vonjimaika avoakan'ny senity ampahendrena ireo kandida. Ny voamberan'ny ranomasimbe indiana na ny COI dia nanambara fa nisy ny fanatsarana teo amin'ny fikarakarana iny fifidianana fiodinana faharoa iny. Ny vondrona Europeanina izay tarindra matoa Maria Muniz de Urquiza dia nilaza fa vitsy ny tsy fahatomombanana ary raha nisy azy izany dia tsy nanelingelina velively ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Ny mpanaramaso ny vondrona Afrikanina izay notarihan'ny professeur Ibrahima Fall izay nanamarika tao anatin'ny fanambarana vonjimaika nataony fa nisy tsy fahatomombanana toy ny fanovana sony indray raha toa ka indroa no takiana ka fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny no totosa tao amin'ny bilo-pifidianana tao Belalandara Toliara faharoa. Olana tsikaritra ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ny fisian'ny lalàna roa mifanohitra dia ny didim-panjakana laharana faha 13 tsipika 7 tamin'ny 9 Aogositra 13 namela ny fandraisan'ireo lehibena androm-panjakana andray anjara amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra sy ny lalam-pifidianana misy dia ny andalana faha 15 amin'ny tondrozotra sy ny andalana 17 amin'ny lalam-pifidianana. Ny tsy fisian'ny mangarahary teo amin'ny famatsimbolan'ny antoko politika sy ny fampiasana vola tamin'ny fampelezan-kevitra niteraka ny tsy fitoviana teo amin'ireo kandida. Isan'ny toromarika nomen'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena kosa ny fametrahana rafitra maharitra isana ny fifidianana, fampihavana-pirenena izay tokony iroson'ny kandida mba anaika-pahendrena izay valim-pifidianana avoakan'ny senity ireo mpanao politika.